Androany tokoa dia feno fito amby 10 taona zany sekoly pirenena ny manamboninahitra lefitra malagasy zany ary araky ny fantatrareo koa dia androany koa ny andro ny manamboninahitra lefitra atao amin'ny tafika malagasy le hoe voalohany volana febroary zany. Izaka ngezabe no vitan'ity sekoly ity satria araky ny tazantsika atao dia akoatran'ny fanofanana ato anatiny dia misy an'ireo fanofanana an'ireo stagiaire avy any amin'ny vondron-tafika samihafa izay miofa reto zany mianatra eto amin'ity sekoly ity zany hanatsarana ny kalitao ny fiasan'izy ireo ary araky ny fantatritsika koa moa dia tsy ho ela dia anatanteraka ny atao hoe mira lenta ity sekoly ity satria amin'ity taona ity zany tsika dia andray an'ireo mpianatra vehivavy ho manamboninahitra lefitra voalohany atao amin'ny tafika malagasy. Zavatra ngezabe tokoa zany satria any amin'ny polisy pirenena dia fantazanareo fa be dia be polisy vehivavy any amin'ny gendarmerie, any amin'ny école de gendarmerie n'Ambositra dia fantatrareo fa be dia be vehivavy any fa be dia be ny vehivavy ihany koa gendary avy ao amin'ny akademia miaramila dia tsy ho lasa-danja amin'izany koa ty sekoly ity fa hiditra amin'izany atao hoe mira lenta zany atao amin'ny tafika malagasy. Eto dia misaotra manokana ny manamboninahitra lefitra rehetra atao amin'ny tafika malagasy izay fantatro fa mitondra ny anjara birikiny koa satria ireo manamboninahitra lefitra ireo no kitro ifaran'ny tafika. Izy ireo no amin'ny teny français courroie de transmission, izy ireo no manaparitaka ny baiko izay alefa avy any amin'ny fe azy ireo makany amin'ireo miaramilan-daharana izay fehezin'izy ireo ka raha izy ireo zany no tsy matianina raha sanatria tsy manana an'le kalitao le fomba fitondran'olona dia sahiranay any ny miaramila sy ireo olo-pehezina sy ireo olona mifehy azy koa kanefa noho izany indrindra dia ny fisian'ity sekoly ity dia manamaivana zany ary mitondra an'izany fahaiza-manao zany ho an'ireo manamboninahitra lefitra ireo hanatsaran'izy ireo ny adidi ny fiarovana ny tanindrazana, fiarovana ny vahoaka malagasy ary ihany koa fanatsarana ny fitondrana ny endrika ankapobeny fandriampahalemana eto Madagasikara.